Eny Andriamanitra raineny amin'ny avo indrindra ho misaotra anao hatrany izay, misaotra anao mpanjaka tompo, misaotra anao lehibe tompony tompo mahay zavatra rehetra. Tompo malalo raha izarany afatra sy izay tianao mbara indray dia miteneny ianao fanahy masina, apetro eo ny lelako, apetro eo ny tenako, fa ny fanahinao masina no hiteny eto araka ny fombanao. Halleluja, amen. Miarabantsika rehetra ny aty-barany tany ho vakintsika ny Exodus 7, Exodus 7 andininy fahafolo ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Mose sy Arona nakao amin'ny Farao ka nanao araka izay fanandidian'ny Tompo, dia natsipiny Arona teo anatrehan'ny Farao sy teo anatrehan'ny mpanompo ny teny ka tonga menarana iny. Dia nampanalainy Farao ny olon-kendry sy ny mpanana ody ary ireo omby asy teo Ezipta ireo dia nanao toy izany tamin'ny fankatovany, fa samy nanimpy ny teny avy izy ireo ka tonga menarana ireny. Nefa ny teny Arona ny telina ny teny ireo, dia niamafy ny fon'ny Farao ka tsy niaino azy sy mirahalahy izy araka izay fanlazain'ny Tompo. Amen. Ny zavatra ho zaraiko eto zany efa nisy fotoana ihany koa nitenenako an'izy dia momba ny asany maizina. Tsika moa zany tsy mahalala mety tsy mahafantatra fa ny tontolo ny ara-panahy dia misy. Amen. Dia indray mandeha zany nivavaka, dia rehefa nivavaka dia mahita sahalan'ny hoe satroka, hitantsika le satroka nampiasain'ny Farao tamin'izany fotoana izay, dia misy sarina serpent, bibilava eo amin'ny lohan'ilay satroka. Amen. Dia izaho mivavaka mahita an'io zavatra io, dia nandroaka aho fanahin'ny menarana, nandroaka aho fanahin'ny bibilava, dia efa nivavaka. Amen. Dia rehefa avy eo ny apitso marainan'iny aho andeha hiasa, dia tsy haiko ny tonda ny fanahy masina hoe alay kitaponao dia naka kitapo maitsomaitso izay dia rehefa niraisiko ilay kitapo dia ilay zavatra hitako, ilay zany vavaka iny ny hitako teo amin'ilay sarin'ny kitapo. Nefa ilay kitapo efa ela, ilay sac zany, ilay sac efa ela noentiko nandeha niasa foana, fa tsy tanatin'ny saiko mihitsy hoe misy fanahy hafa ao amin'ilay kitapo, le esprit hafa zany amin'iny kitapo iny satria misy sinina iny zavatra hitako amin'ilay sac dia sahalan'ny zavatra hitako dia zany vavaka. Nambaran'ny Tompo aho zany fa misy fanahy bibilava iny sac izay entiko iny. Amen. Dia vao nahita an'iny tonga dia nahatsapa ilay zavatra hitako tamin'ny alina sady nangofotra. Amen. Dia nalaiko ilay izy dia hariko. Amen. Dia tamin'ny alina zany adiniko ilay izy, fa alohany izaho andrain'ilay sac rapitso maraina satria ilay zany vavaka zany ao anatin'ny hariva, dia ilay hariva izaho atory zany ny zavatra nitranga, izaho mivavaka, izaho matory zany mipetraka ao mivavaka, vavako personnel zany mipetraka izaho mivavaka. Dia izaho ilay mivavaka ao nisy fanahina, nisy bibilava, misy vorona manidina, sahalan'ny hitako eny amin'ny habakabaka ao anatin'ny sahalan'ny manofo zany, misy vision torin'ny Tompo ahy dia iny vorona iny manidina eny dia eny ambavan'ilay vorona misy bibilava. Dia ilay bibilava amin'izay natsipiny dia tena hitako hoe io le izy vision na fahitana, dia hitako dia tena hoe eo amin'ilay le toerana hipetrahako, dia nitsangana io amin'ny anaran'i Jesosy. Dia iny bibilava iny tsy tafapetraka teo fa niatsipy any amin'ny toeran-kafa, ohatrany hitako misy olona nandalo ao amin'ilay fahitana, ohatrany misy olona mandeha dia ohatrany hoe niapita an'ilay bibilava. Amen. Dia taitra ao amin'ny anaran'i Jesosy dia tafavoa zaho. Dia niapitso marainan'iny amin'izay nahitako an'ilay sac, dia tena ilay zavatra hoe
azoko hoe fanay masina mihitsy napaka ny poketra tsy natetretiko mihitsy hoe hoentiko miasa fa tamin'ny fotoana io zany ny fanay masina kasika lao le poketra io de nalaiko le poketra de tia mihitsy le sary ny hitako le za mivavako amen de le saran'le sarina na za miteny zao de mbola mahatsapa hoe mangoritsana ny vatako de salaniny sarina satroka hitako sarina hitantsika le mpanjaka farao tamin'izany fotoana zao ohatra niny mihitsy ny hitako amin'ilay image sy le tamin'le kitabo de nariko le kitabo amen ny hitantsika ny ten'Andriamanitra ny vakina teo hoe ny ombiasa ny mpanao fanafody sy ny sisa de mampiasa an'ireny ihany koa izy amen mampiasa amin'ny fomba endrika maro samihafa izy na amin'ny alalan'ireny zavatra vidintsika reny mila atsika zany mivavaka foana mitondra an'ireny ao an-tranontsika ny saky ny kiraro ny akanjo anaovantsika misy izy ireny misy sinina satanika le izy amen sinina olona mampiasa fanafody zany any ka ireny indrindray no mikontrôle atsika ireny indrindray ireny no mijery ny fiainantsika ao anaty trano sahalan'ny hoe caméra apetrakin'izy ireo mijery ny fiainantsika amen manomboka zao ianao raha misy zavatra vidinao misy zavatra hoentinao afafazo ny rano Jesosy mivavahana de ngatao ny rano Jesosy ary antanion'i Jesosy sao de tsy azonao ampiasana le izy fa raha vao misy sinina an'izy ireo de tsy azonao ampiasaina zay satria iny na de hoe ivavahanao de mbola afaka ampiasaina satria efa zay hoe marka ny zareo amen tsika mitondra ny marka ny Jesosy tsika mitondra ny marka ny Jesosy ny amintsika fa tsy ny marka ny Satana amen ka raha misy an'izany tsika de ariantsika le izy alleluia mila esorintsika ao anaty tranontsika diovintsika ny tranontsika amen fa ireny de fa mijery ny fiainantsika ao ary ihany koa mandoto ny tontolo iainantsika amin'ny tokantrano mety iny fanay bibilay mahatonga korotana amin'ny tokantrano mahatonga zavatra manao zavatra maro anatin'le tokantrano amen mitsitatsika mazo zany fa tontolo ny ara-panahy zany lazaiko amintsika zany amen ka raha zavatra zorina de arina halleluia de voninahitra ho an'i Jesosy riry ihany ho azy hatramin'ny talohany indrindra ho mandrakizay amen